Vatsimpana etny pasteur Ratsianarivo Lea. Vavakantsika tompoko, Andriamanitra andriananahary io, ilay rainy mandrakizay. Misaotranao indrindra izahay amin'ity maraina ity satria mbola novelominao. Mahatsiaro ny teninao izahay raha io, izay milaza fa sambatra ny olona izay tsy mandeha amin'ny lalan'ny ratsy fanahy, ary tsy mijanona eo amin'ny lalan'ny mpaniratsira na ny mpanota, ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira. Tsy izay reto akory no anisan'ny tena marina Jesosy io, fa noho ny famindrapon'i Jesosy Kristy dia mandray ny famelan-kelony izay ka dia mifaly satria voasoratra hoe mifalia mandrakariva ao amin'ny tompo izao indray mifalia. Izany fifalianao izany mantsy no fanindrinao Kristy Jesosy ho an'ny olona tsiraray avy, izay noforoninao n'aiza n'aiza izy ireo, ary na iza na iza. Miantso anay tsiraray avy ianao mba hifaly ao aminao, eo ambany fitarian'ny fanahy masina. Ny fifalianao dia tsy nataonao ho an'ny olona izay tianao, na nosongainao fa natolotrao ho an'ny rehetra tsy akanavaka. Izany alehiben'ny fitiavanao izany Andriamanitra iray no mahatonga anao milaza hoe fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana. Ilay sarobidy taminao dia Jesosy Kristy no natolotrao ho anay izay mpanota, mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana ny fiainana mandrakizay. Tena faly ny fonay amin'ity maraina ity, satria hay voasoratra ao amin'ny boky ny fiainana ny anaranay tsiraray avy. Misaotra raha eo satria afaka ny ho faly sy ho sambatra izahay. Mahagaga loatra izany ka tsy mba takatry ny sainay. Tafio ny herinao izahay amin'ny alalan'ny fitarian'ny fanahy masina Jesosy Kristy Tompo, fa tsy te hiaina, tsy te handeha, tsy te eritreritra tahaka ireo ratsy fanahy intsony. Tsy handeha intsony amin'ny fanaon'izao tontolo izao, na hanaraka ny torohevitra izy ireo. Manomboka an'io Tompo dia hisafidy izay tsara eo masonao izahay, hanaraka ny dia tongotrao, handeha amin'ny lalana etsitery izay mitondra anay ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Araka ny teninao manao hoe vitsy ny olona mandeha amin'ny lalana tsara sy ety, fa maro kosa ny mandeha amin'ny lalan'ny fahaverezana satria malalaka sy mikotana izany. Anaiky sy safidy ary akatao handeha amin'ny lalana ety izahay, izay misy ny fiainana satria tianao. Koa dia mampaherezana amin'ny alalan'izao vatsim-panahy izao, izay sakafo hoan'ny vatany amanontolo, manomboka ao amin'ny fanahy, izany mandalo ao amin'ny sainay ary miparika eran'ny tenanay. Dia ho faly ny tsiraray avy Jesosy Kristy Tompo avy any Nazareta, rehefa tsy nandeha intsony amin'ny lalana sy ny torohevitry ny ratsy fanahy. Raha misy ny dera, raha misy ny asa, dia honao ilay tombony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka, fa dia avonina izahay andreny vatsim-panahy avy aminao. Alleluia. Amen. Manonona ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Kristy Jesosy ho antsika tsiraray avy izay manaraka sy mihaino izao vatsim-panahy izao. Ny tenin'Andriamanitra izay anorenantsika izany vatsim-panahy izany dia ao amin'ny Jaona 1:1, 3 sy 4. Jaona 1:1, 3 sy 4. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Izay efa hitanay sy renay no ambaranay aminareo, mba ahazahoanareo firaisana aminay koa. Ary ny firaisanay dia amin'ray sy amin'ny Jesosy Kristy zanany. Ary izao zavatra izao no soratanay mba ho tanteraka ny fifaliantsika. Amen. Izany tenin'Andriamanitra izany no hahafahantsika mandray ny lohateny hoe ireo karazam-pifandraisana amin'Andriamanitra. Ny zanak'Israely dia nanana olana lehibe izay tsy nahafahan'izy ireo nifanatrika na nifanandrina tamin'ny Goliata satria tsy mba nanana fifandraisana manokana tamin'Andriamanitra iray izy ireo. Nisy sasasasany tamin'izy ireo nahalalana Andriamanitra,
na koa hoe nanana ny fahafantarana an'Andriamanitra, ny antsointsika hoe contact avec Dieu. Ny sasany indray nanana ny fifandraisana tamin'Andriamanitra, na antsointsika koa hoe relation avec Dieu. Ny hafa indray dia nanana firaisana tamin'Andriamanitra, communion avec Dieu. Ary ny sasany dia fifankazarana manokana tamin'Andriamanitra, intimité avec Dieu. Araka ireo voalaza ireo dia misy karazany efatra izany rehefa malala amin'ny tompony fomba ifaneraseran'ny kristianina anankiray amin'Andriamanitra. Fa anio kosa dia tena ambara sy tena mafy atsika ny tenin'Andriamanitra fa mila nanany kristianina sy velomany ary angatahany amin'ny alalan'ny fanahy masina ireo karazana na ireo dingana na ireo fomba anankiefatra izay ahafahana mifanerasera, mifankazatra, mifandray amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy Tompo. Ary fomba efatra ireo fomba ireo natoro lalana raha te hanana firaisana sy te hanam-pifaliana ao amin'ny Tompo Jesosy isika. Ny voalohany dia mila manana ny mombamomba sy mahafantatra ny sombitsombony amin'Andriamanitra na amin'ny Jesosy Kristy Tompo sy ny fanahy masina isika. Izany hoe raha adika amin'ny teny baiko de être en contact avec Dieu, avec Jésus-Christ et avec le Saint-Esprit. Ny faharoa dia mila manana fifandraisana amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy Tompo ary ny fanahy masina isika. Izany hoe être en relation avec Dieu et Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Ny fahatelo dia mila manana firaisana amin'Andriamanitra itsika na ilay telo izay iray. Izany hoe être en communion avec Dieu, Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Ary ny fahaefatra, zava-dehibe indrindra, dia mila manana firaisana, fifaneraserana, fiarahana manokana amin'Andriamanitra sy Jesosy Kristy Tompo ary ny fanahy masina itsika. Izany hoe avoir une intimité avec Dieu, avec Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Ny zanak'Israely dia nahafantatra an'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny lalàna, tamin'ny alalan'ireo mpaminany, tamin'ny alalan'ireo mpanjaka sy ny mpisorona. Noho izany dia nanana sy nahalala an'Andriamanitra izy ireo. Ireo mpanompon'Andriamanitra indray dia nanana fifandraisana tamin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ireo ositra manokana samihafa. Ny mpisorona irery ihany no nanana firaisana tamin'Andriamanitra izay afaka niditra tao amin'ny toerana masina indrindra indray mandeha isan-taona. Ary Davida izay mpiandry ondrikely no afaka nihoatra ireo izay nilaza fa masina sy tena masina indrindra satria izy no nanana fifandraisana, fiarahana, firaisana manokana tamin'Andriamanitra. Ary tena nahagaga loatra izany. Misy zavatra sy hevitra iombonana rehefa malala amin'ny Tompo ny hevitra arabaky teny fonosin'ilay teny hoe firaisana. Izany hoe fifampizarana, fandraisana anjara. Ny kristianina dia manao zavatra iombonana
tsy inona izany fa ny finoantsika any Kristy Jesosy. Ary io finoantsika any Kristy Jesosy io no miteraka ny fahasoavan'Andriamanitra izay iraisantsika kristianina ao amin'ny Kristy Jesosy. Noho izany dia fonenany fanahy masina na tokony ho fonenany fanahy masina ny kristianina tsiraray avy. Ary rehefa fonenany fanahy masina isika dia manana fanomezam-pahasoavana iraisana avy amin'ny fanahy masina, ary iray ihany koa ny fahavalo izay iraisantsika dia ny devoly Satana. Raha tsy karakaraina na tsy velomina ny fifandraisana manokana amin'Andriamanitra dia ho sarotra amintsika ny iresaka amin'ilay mpahary sy ilay mpamonjy antsika. Amin'ny alalan'ny fahateram-baovao irery ihany no ahafahantsika mandray izany. Izany hoe raha milaza fa kristianina ny olona iray nefa tsy misy na manana fotoana samirery ho an'ilay Kristy Jesosy, dia mila mandiny tena lalina sy mametra-panontaniana amin'ny tenany hoe kristianina marina ve izy. Ary sao kosa lahy rehefa misy zavatra ilain'ny nofony ihany, izay vao manao na manana ny avoir une intimité avec Dieu, na intimité amin'Andriamanitra, tena fahadisoana be loatra izany. Andriamanitra dia mitarika antsika mivantana amin'ny fomba ifandraisantsika aminy ry havana. Maniry fatratra ny hanana firaisana amintsika izy na ny communion, araka ny voasoratra hoe ary ny firaisanay dia amin'ny ray sy amin'ny Jesosy Kristy zanany. Rehefa nandray ny famelan-keloka avy amin'ny Jesosy Kristy isika dia manana firaisana aminy. Tsy mijanona eo amin'ny fombafomba mpivavahana fotsiny isika hoe izao dia mahalala an'Andriamanitra, izao dia mahafantatra an'i Jesosy. Tsy tahaka ny fifandraisana amin'ny olona samy olona eto amin'izao tontolo izao, hoe izao mahalala andranina, na manana ny numéro telefona andranina, na manana ny email andranina, na en contact ny Facebook sy ny Messenger. Tsy izay tompoko ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Tsy fifandraisana mandalo sy miserana ka ho rava vetivety, fa firaisana feno miaraka amin'Andriamanitra ray tamin'ny alalan'ny ran'i Jesosy Kristy Tompo eo ambany fitarihan'ny fanahy masina. Manomboka an'io ary afako dia aza miantehatra fotsiny hoe mahalala an'Andriamanitra ianao, na ionona amin'ny firaisana amin'ny fotsiny, fa mila manana fifandraisana sy fiarahana manokana amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo ary ny fanahy masina. Avy eo dia afaka ilaza sy anambara ary izara izay zavatra efa niainantsika sy ny arahantsika tamin'ilay telo izay iray isika tsiraray avy eo. Dia ho voambarantsika amin'izao tontolo izao ny fahamarinana ny tenin'Andriamanitra sy ny fisiny dia hatanteraka izay voasoratra tamin'ity epistily voalohany ho an'i Jaona, toko voalohany 7 sy 4, izay manao hoe izay efa hitanay sy renay no ambaranay aminareo mba hahazahoanareo firaisana aminy koa, ary ny firaisanay dia amin'ny ray sy amin'ny Jesosy Kristy zanany, ary izao zavatra izao nosoratanay mba ho tanteraka ny fifalitsika. Amen. Misaotranao izay ry Andriamanitra tianay, mankasitraka Jesosy Kristy Tompo ary mankatelina fanahy masina satria nampatsiahanay ianao tamin'ity maraina ity, ary mitarika anay amin'ireo fomba tokony ifandraisanay aminao Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina. Mila mijanona sy manana en contact aminao mandrakarivo izay Jesosy io, ary mila en bonne relation aminao izay ry telo izay iray. Mila manana communion aminao izay ry telo izay iray, ary indrindra mila manana intimité
aminao izay ry telo izay iray. Tafioanay ny herim-panahy, herin-tsaina, herim-batana mba hahafahanay manatanteraka izany sy hanananay fifandraisana akaiky aminao ry tomponay sy mpanjakanay. Dia ho tanterahanao aminay tokoa ny tsodranao masina manao hoe mba ho tanteraka ny fifalianay dia indroianao efa nividy sy ny antso anay tsiraray avy. Ho anao ny dera sy ny anjara voninahitra ilay tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Ny fifalianao kosa sy ny firaisana aminao ilay telo izay iray toetra mandrakariva ao anatinay zanakao. Aleluia. Amen.